Fanitsaksana ny lalam-pandrenana ny fametahana ny sarin'ny filoha eny amin'ny sainam-pirenena hoy ireo mpanao politika. Tsy naomby ny ady amin'ny kolikoly ataon'ny fitondram-panjakana tao anatin'izay 5 volana voalohany izay hoy ny avy eo anivo ny vovonana 2 androany. Manao toy vakana ny fitsinjovana ireo ankizy sy sahirana amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao. Magnano mbola tsara tsika jiaby izay magnaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matinaly izao. Alatsinainy fa 4 ny volana Jona taona 2020 sy 2020. Tonga soa ato amin'ny fotoagna ny vaovao ary asaiko ampanajagna anao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Araka ny lohatenim-baovao izay efa hitantsika teo moa dia ikoragna ny lafin'ny politika antsika amin'ity niany ity fa eo ihany koa ny lafin'ny sosialy sy ny maro hafa. Fanisakitsahana ny lalam-panorenana ny fametrahana ny sarin'ny filoham-pirenena eo amin'ny sainam-pirenena araka ny hita amin'ny lalabe jiaby eny. Nambaran'ny Gaby Vakiny Adiagna izay avy amin'ny vamina ny vahoaka miray. Nambarany fa ary no amafisiny fa mila mandray ny andraikiny ny fitsaragna avo momba ny lalam-panorenana manoloana izany ary tsy misy olo tokony atao ambony lalàna. Germain no menjanahary nagnano ny fanadiadiagna eo amin'ny sariny Tahiriniana Ranarynirina. Saika feno ity sary ity avokoa amin'izao ny eto tapo-tanàna Antananarivo akatoky ny feti-pirenena malagasy izao. Samy nanakina ity fietsika ataon'ny filoham-pirenena ankehitriny ity avokoa ireo mpanao politika malagasy. Mazava mantsy ny voalazan'ny lalam-panorenana mahakasika ny sainam-pirenena malagasy ary ny fanaovana izao fietsika izao dia fandikandalana tanteraka. Nambaran'ireo mpanao politika izay sendranay fa tsy tokony hitazam-potsiny izao fietsika izao ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana satria fa nitsakitsahana ankitsirano ny lalam-panorenana izao ataon'ny filohan'ny repoblika izao. Etsy ankilany dia nambaran'izy ireo ihany koa fa tsy mitovy ny lalam-panorenana any Rwanda sy i Madagasikara. Ny andininy faefatra ao amin'ny lalam-panorenana dia milaza mazava fa ny teny filamatrin'ny repoblikan'i Madagasikara dia fitiavana tanindrazana fandrosoana. Ny marika nasionaly dia ny sainam-pirenena miloko 3, fotsy, mena, maitso ka ny fotsy no mipetraka voalohany. Amin'ny ilany ambony kosa ny loko mena ary ny maitso kosa no eo ambany. Ny sainam-pirenena dia voasorika mazava anaty lalam-panorenana. Tsy azo vaina le izy, tsy azo ampiana ary tsy azo nalana. Fa matoa le olona manao an'izy hoe manampy. Ny dikan'izay manova constitution. Ny constitution nefa mbola tsy niova. Noho izany fandikan-dalàna ankitrano hitavantana zany ilay nataon'ny filohan'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Aminay tokony tsy hitaza-potsiny ny ACC fa efa fanitsakitsahana ny atao hoe lalam-panorenana ireny, fanitsakitsahana ny malagasy iray manontolo mihitsy ireny azo tondrana azy. Tsotra ny afatra ho apetraka amin'ny haute cour constitutionnelle aoka ny fitiavan-tanindrazana ny baiko anareo. Tsara moa ny manamarika fa tsy vao ity no fanitsakitsahana lalam-panorenana izay nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny hatramin'ny navitany ny fianiana ny tetsy Mahamasina. Lalam-panorenana izay namboarina tamin'ny taona 2020 taoriny ny fanonganam-panjakana izay natao teto Madagasikara iny. Eo amin'ny zava-misy eto amin'ny firenentsika izay hatrany dia manahy mafy ny fiarahamonim-pirenena roy ny amin'ny tsy fahatanterahana sy ny tsy fahatomombana ny ady amin'ny famongorana ny kolikoly eto Madagasikara raha ny zava-misy tao anatiny izay 5 volana izay no resahana tamin'ity fitondrana ity. Hoaratsika ny andindiny izay vaovao izay tateriny Jessica Miray sy Mathieu Prince. Kolikoly tsy misindra fo ny filoha. Atreto mifandraika amin'ny kabary mihezinezina izay lazainy ve ny fietsika aseho ny fitondrana. Io ny loha hevitra nentin'ireo firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly. Manoloana izany indrindra dia nisy ny jeritodika sy ny fanadihadiana nataon'izy ireo ahafahana mamaly io loha hevitra io. Mahatsapa araka izany ny firaisamonim-pirenena ary maneho ny ahiainy ny amin'ny tsy fahombiazan'ny ady amin'ny kolikoly raha ny 5 volana voalohany tamin'ity fitondrana vaovao ity nijerena. Raha izay fiarahamonim-pirenena moa zany dia mba manao jeritodika amin'ny zava-bita dia mba mametraka ahiainy izahay. Resahana aloha zany voalohany momba ny loi pour le recouvrement des avoirs illicites dia hita moa zany fa mbola tsy adopté io loi io hatramin'izao.
marina fa niteny ny premier ministre tamin'ny herinandro ambony hoe tsy maintsy vozony ho lalana io fa niteny koa moa zany izy fa ho asorina le lalàna le hoe gel na confiscation des avoirs avant jugement nefa niteny izahay fa raha miala io fepetrio dia la statistique le fanafiniavana ny lalàna tsy maintsy mipetraka io fepetrio zay vao statistique mba hoe mandroso marina amin'le hoe ady ny tany koa moa zany amin'le hoe tena hoe mandroso marina amin'le ady amin'ny kolokolo zay ny fanjakana raha jerena ny teti-bolam-panjakana voahitsy 6 sy 10 dia hita fa niena ny vola natokana ho an'ny paka raha efa tsampy moa zany io vola io dia mbola niena 750 isan-jato nefa ny amin'ity taona ity moa zany tika dia mikasa ametraka ny paka ny manjaka heverina zany fa tsy mandroso mandeha manohitra ny hoe ady amin'ny kolokolo marina zay fepetra ny raisin'ny fanjakana izay raha fehezina tsy mbola lany ilay lalàna mahakasika ny fanagiazana ny famerenana ny fananana azo amin'ny tsy ara-dalàna eo ihany koa ny fiainana mihoapapana ny teti-bolan'ny fitsarana misahana amin'ny ady amin'ny kolikoly izay nahitana fiainany 470 isan-jato raha tokony ho 7 lavitra ariary dia niaina 3.7 lavitra ariary amin'izao nahitana fiainany toy izany ihany koa ny teti-bola ho an'ny rafitra mpanara-maso manao ny asa manoloana ny ady amin'ny kolikoly nahitana fiainany 420 isan-jato tsy mifandanja ihany koa ny teti-bola natokana ho an'ny androm-panjakana misy miompapana loatra ho ny firaisamonim-pirenena raha 20 tapitrisa ariary isam-bolana ny karamany olona iray mpikambana ao anivon'ny RCJ na Haute Cour de Justice raha amin'izao fahantrana misy eto Madagasikara izao ireo teboka 4 ireo ny votoatin'ny tatitra natao ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly Vaovao ny toe-karena dia fantatra fa tsy mazava ny fifanarahana niseho teo amin'ny fampidinana ny vidin'ny solika teto Madagasikara tsy naregnesam-baly ny sy fanazavana manoloana izay manko na ny avy amin'ny mpanjara na ny avy amin'ny fitondram-panjakana ihany koa nambaran'ny fanabeazana olom-pirenena fa ny takalon'io fampidinana ny vidin'ny solika io no tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy vaovao tateriny Germaine Menjanahary sy nankalazaina fatratra fa miompampana ny tombony azon'ireo mpandrara solika eto Madagasikara ary tsy maintsy ahena izany velirano izay napetraky ny filoham-pirenena tamin'ny vahoaka malagasy io tao anatin'ny fanaovana tatitra zatoandro tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina Mahamasina samy niandry ny malagasy satria tao anatin'ny 3 andro naninjitra ny fionana nivoaka ny vokatra avy eo na ena 500 ariary ny vidin'ny solika fandrehitra na ena 500 ariary ny vidin'ny gazoaly ary na ena 100 ariary ny vidin'ny lasantsy vokatra izay isany nasadaikatra ny rehetra satria raha ny fiheveran'ny maro azy dia tsy tokony ho izao ny fiainam-bidy sa ireo ve ny tombony miompampana izay raisin'ireo mpandrara eto Madagasikara ireo raha ho an'ny KMF Knoe na ny fanabeazana olom-pirenena manokana mikasika ity resaka solika ity dia nambaran'izy ireo fa na dia eo aza ny fidinana dia takalony eto Madagasikara no tsara ho fantatry ny malagasy satria raha ny fantatra ihany koa mantsy dia nifoanana avokoa ireo trosa tsy voalohan'ny fanjakana amin'ireo mpandrara ireo izany tokoa ve ho izy ireo no vahaolana amin'ny tokony atakaran'ny malagasy ny fahefa-mividiny solika eto amintsika io ny tena mahagaga dia samy tsy nandrenesam-peo mahakasika ny fifanarahana momba io avokoa atreto na ny mpanjara momba izany na ny avy eo anivon'ny fitondrana Vaovao makasika ny lafiny politika misy fandraisana ihany koa amin'ny fiarahamonina no andesintsika manohy ny vaovao zava-misy any amin'ny distrikany Belo ambony Tsiribina miteraka iay eo amin'ny ponina ao amin'ny distrikany Belo ambony Tsiribina ny fietsika izay nataon'ny mpanao politika raiky tany antoerana izay mizara bala ary nambara ny fatafitra agnatin'ny mission ny iraka nampanaoviny filoham-pirenena azy izany ny kandida Ralay Artina Jano izay nilatsaka fidinga tamin'ny anarany IRD tamin'ny 7 Mey lasa teo no nizara izany bala izany araka ny hita any amin'ireny oronan-tsary izay efa miparitaka any amin'ny tambazotra tserasera jiaby ireny ny distrikany Belo ambony Tsiribina nefa izay efa fantatra fa faritra mena amin'ny tsifandriam-pahalemana no araraotiny manam-pahefana tany antoerana nametrahana ny dina izany ary tsy vitan'izay fa mbola nisy ihany koa ny fizarana balana basy nataon'ny kandidany
IRD tamin'ny olon-tsotra ao an-toerana. Tsara tsy ahivina fa ny vondrona nametraka fitoriana ny kandida enina ny faninana tamin'ity kandidany IRD ity manoloana ny alatra sy ny osika izay nataony nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka farany teo iny. Izay ny momba niny fa lafy vaovao hafa mbola mandidina an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay hatrany raha mahafantatra fa tafiditra agnatin'ny faritra mena ny fokontany Anosipatrana raha ny eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay. Anisan'ny tena misongadina ny alatra sy ny fanendahana ary ny vakitrano araka ny tatitra nataony avy eo anivon'ny fokontany dia eo amin'ny fitaranana 5 isan'andro eo no voarain'izy ireo momba n'izay resaka vakitrano izay. Nagnano fanadidina makasika izay indrindra Jessica Miray sy Mathieu Prince horantsika vetrany. Eto amin'ny fokontany Anosipatrana Alatsinainy isika. Raha vao somary arivin'ny andro dia vitsy amin'ny mpamily fiarakaretsaka no mety hitondra olona ety amin'ity fokontany ity. Faritra voasokajomena izy mantsy amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana, indrindra amin'ny fanendahana. Na amin'ny andro atoandro be aza dia misy ny mpanendaka ety raha ny fitaraina ny olona mandalo ety hatrany. Eto amin'ny faritry ny Digy ity ary eto amin'ny fiangonana FJKM sy ny EPP Anosipatrana no tena ahitana trangana fanendahana. Fitarana na maherin'ny 5 no voaray ny fokontany isan-kerinandro. Sabotsy araka ny lazainy ngiavy izy teo, vaky na lakozia zany amin'ny eto moa ohatra misy hoe bakarte au quartier. Bakarte zany any amin'ny faritra iva io dia manjaka io an'io. Matetika le olona zavaty matetika le olona velotaraina aty aminay ary io tsy hita trasy nefa. Rehefa nanadiady any zay dia hoe mety samy izy izy eo fiarahamonina ihany. Tapitra tsy misy mirehatra ihany koa ny andro jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ety amin'ny Digy Anosipatrana. Efa nisy nangalatra avokoa ny panneau solaire sy ny batery amin'ireo andron-jiro. Raha ny fanazavana avy amin'ny fokontany hatrany dia efa tambazotra mihitsy no mangalatra ireo andron-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireo. Ohatra zany zao reny resaka alatra panneau solaire reny dia efa nidina teny an-toerana mihitsy zay mifanao fotoana amin'ny polisy dia encercler izy fa tsy azo zay zany tena zavatra manahirana kely anay zany tsy ampy le fitaovana tsy ampy. Dia rehefa mandrapatonga an'ilay polisy aloha aingana be dia tonga fa misy tambazotra io. Resaka panneau solaire fotsiny teneniko antsika misy tambazotra le izy ohatra hoe ery amin'ny toile rouge izy zao misy namany eny dia ety Anosipatrana misy namany ety dia manao an'le fangalarana izy zany vao mitsanga fotsiny tomobila dia efa tazana dia efa misitrika izy. Misy any anefa ny fiapetra raisy ny fokontany manoloana izay tsy fandriam-pahalemana izay, saingy ny teti-bola no tsy ampy ka tsy afa manoatra izy ireo. Ny fiapetra raisinay zany dia tsotra izahay fokontany zany tsy mba manana budget de fonctionnement ka tsy afaka manao zavatra ankoatriny hoe izay kely eo an-tanana. Fa ny ataonay raha ohatra hoe zay manana andro masopoky olona manana olona zany zay afaka manao ny fiembenana sy ny sanan'izay nefa mila motivation ireo. Zay zany tsy vita amin'ny fokontany. Fokontany zany tena eo manahira anazy amin'ny resaka arabola satria ny olona tsy maintsy hitaky vola mba meo an'izao zay meo an'izao efa tsy misy manao mamepona mihitsy. Manarakaraka zany ny fipetra raisinay dia miara-miasa amin'ny polisy zay. Misy polisy eo mivata dia miara-miasa amin'ny polisy zay dia rehefa mifagnome numéro telefona moa zay dia mifampiantso. Saika ny faritra rehetra eto Antananarivo mihitsy amin'izao no anjakany tsy fandriam-pahalemana sy ny sintomahedry. Efa faritra mena avokoa indrindra eo amin'izay resaka fanendahana izay. Fa vaovao avy amin'ny boriboritany voalohany atao anatin'ny fiadidiana ny tanànany Antananarivo renivohitra dia mitohy hatrany ny hetsika ara-tsosialy izay tariny ben'ny tanàna Ramatoa Laura Valomanana amin'izao fotoagna izao ary samy mahazo ny anjarany avokoa ireo boriboritany jiaby mandrafitra ny Antananarivo renivohitra. Tamin'ity niany ity ary dia ny tao amin'ny boriboritany voalohany no nanaovana an'izay hetsika izay ary ny fisoratam-panambadiana Vaovao no natao tamin'ny izany 520 ireo mpivady izay nahazo an'izany fisoratana araka ny lalàna izany. Mitohy ihany koa ny makasika ny forazaza Vaovao izay ho avy tsy ho ela ho an'ny ao amin'ny boriboritany voalohany. Vaovao tateriny Noro Fitiavana.
Mpivady 520 avy eo anivon'ireo fokontany 470 mandrafitra ny boriboritany voalohany no vita fisoratam-panambadiana Vaovao ny andro ny alakamisy 20 Jona 2020 araka ny fahefana ny meniben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra Ramatoa Laura Valmanana no nahafany délégué ny boriboritany voalohany Andriamatoa Randriamamonjy Lantoniaina na natanteraka izao fisoratana izao. Nataon'ny commune izao fisoratam-panambadiana Vaovao izao mba ho fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanalana ny fahasairanana satria no amoraina tanteraka ny fikarakarana ireo antota-taratasy izay nilaina tamin'izany sady natao maimaim-poana. tanana zany zay fa manatantosany fisoratam-panambadiana dia faly zay fa nahazo mpanjakana satra tezaka indrindra to. Araka ny nambaran'ny délégué-ny boriboritany voalohany dia maro ireo tombotsoa izay ho azony ireto mpivady vita soratra ara-dalàna ireto na dia ny eo anivon'ny fiarahamonina ihany azy. Ankoatra izay dia azo taratasy ara-dalàna ihany koa ireto mpivady ireto toy ny kopia ny fisoratam-panambadiana ary ny zanak'izy ireo dia azo kopia ara-dalàna avokoa. 20 taona ny zandriny indrindra tamin'ity fisoratam-panambadiana miara-mizotra ity ary 17 taona kosa no zokiny indrindra. Koatra izao fisoratam-panambadiana izay karakarainy boriboritany voalohany izao dia isy ihany koa ny fanaovana fora zaza maimaim-poana ary ny fizarana kopia ho an'ireo zaza latsaky ny 15 taona eny anivon'ireo fokontany 470 mandrakotra izany boriboritany voalohany izany. Efa fanaon'ny commune Antananarivo renivohitra manerana ny boriboritany enina. Mbola tafiditra agnatiny izay hetsika ara-tsosialy ataony avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra izay trany dia ny zaraina arendrina ndraiky biscuit ihany koa ireo tsaiky ao anatin'ny fokontany Ankazomanga Atsimo agnatin'ny boriboritany fahaenina iny ary teny an-toerana moa ny délégué-ny boriboritany fahaenina ny solitena ny ben'ny tanàna nanolotra n'izany fanomezana izany amin'izao akatoka ny fankalazana ny fetim-pirenena izao. Andeha rahantsika ny Antsipriana izay vaovao zay amin'ny sariny Manora Andriamalala. Biscuit sy arendrina no nozaraina tamin'ireo tsaiky madinika zanaka ny fokontany Ankazomanga Atsimo ny folakandro ny Alatsinainy 20 Jona 2020 no ny fiavian'ny fetin'ny asaramanitra izay manandanja amin'ny vahoaka malagasy no isan'ny antony nanaovana izao fa eo ihany koa ny mahavolan'ny ankizy ny volana Jona. Efa fomba fiasa Andriamatoa ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra moa izao fanampiana sy fizarana hafaliana ho an'ny vahoaka madinika izao. Ny délégué-ny boriboritany fahaenina no nisolo tena Andriamatoa Laura Valmanana teny Ankazomanga Atsimo nizara ireo arendrina sy biscuit ireo. Ao anatin'izao fetim-pirenena izao dia fifaliana ho an'ny commune urbaine Antananarivo sy ny ben'ny tanàna Laura Valmanana no mampifalifaly ny ankizy ka nanomezana an'izao arendrina vita malagasy zao sy reto biscuit reto mety ankizy vitsivitsy ihany reto kanefa misolo tena ny boriboritany fahaenina mihitsy eto amin'ny fokontany Ankazomanga Atsimo dia mirary fety sambatra ho an'ny ankizy rehetra eto amin'ny boriboritany fahaenina sy ny Madagasikara izay mba hanao fety sambatra daholo isika. Mahafa-pahasahiranana ny vahoaka eny amin'ny faritra ivany toy izao. Ho avy izao ny alin'ny 15 Jona tsy hitsanga menatra ireto ankizy ireto fa ho afaka hanao arendrina tahaka ny zanaka malagasy jiaby. Amin'izao asaramanitra fitsikirana fahaleovantena zao moa zany dia toy ny ben'ny tanàna Antananarivo Madame le maire dia nanome fanampiana ho an'ny ankizy majinika eto Ankazomanga ka dia misaotra sy makatelina azy olona vandrainana izy. Afa-po zany izay ray aman-dreny eto amin'ny boriboritany fahaenina sy ny fokontany Ankazomanga fa nahazo ny arendrina ny ankizy kely dia mifaly daholo ka dia misaotra betsaka indrindra tompo. Mitohy hatrany ny hetsika ara-tsosialy izay ataon'ny commune Antananarivo renivohitra ho fanampiana ireo vahoaka eny amin'ny boriboritany jiaby. Ho an'ny boriboritany fahaenina manokana dia ny fanamboarana ny kopia Vaovao indray no hetsika manaraka amin'ny volana Jolay ho avy izao.
fa ankoatran'ireny etsika izay ataony fiadidiagna ny tanàna ny Antananarivo renivohitra ireny moa dia misy ihany koa ireo olon-tsotra tsara sitrapo sy malala tanagna izay manao fanasoavana indrindra ho an'ireo tsaiky madinika izay efa tsy misy pia intsony na efa misedran'izay olana eo anivon'ny fiarahamonina izay. Anisan'izany i ravaom-panotra eny Namehana eny tsaiky maherin'ny 200 eo ao no notolorany arendrina tamin'ity niany ity amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao ihany koa. Rahantsika ny andindin'izay vaovao izay tateriny Noro Fitiavana sy Manora Andriamalala. Fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ino anisan'ny tena Andriamanitra nanosika ny Ramatoa vaom-panotra hijery akaiky ny momba ireo ankizy sahirana, indrindra ireo tsy misy pia ao amin'ny faritra Namehana izay misy azy iny. Teto ankizy tsy misy pia sahirana ara-pivelomana manodidina ny 200 isa avy any amin'ny faritra Namehana iny no nisitraka ny fanomezana ho famalifaliana sy ho fitsinjovana ireo ankizy amin'izao akatoko ny asaramanitra izao no antony. Saraiky manokana satria misy ireo zaza ireo zany le tena mampana ela be le zaza ohatra ny hoe misy tsy antrambo tsy antrambo rehetra dia izay mahatonga anay zaran'ireo manokana ho an'ireo zaza ireo. Ny fanomezana tsara ny mampafantatra fa tsy vaozao no nisy ny fitsinjovana ireo ankizy amin'ny alalan'ny fizarana fanomezana hoentina malifaliana azy ireo toy izao fa efa fanao isan'ny taona raha ny loharanom-baovao azo ka amin'ny vanim-potoana mialony ny fetiny 20 Jona toy izao no anisan'ny anolorana ny fanomezana. Dia kahia, dia arendrina, dia lapsia, dia fotsim-bary, dia savony, dia hodimoka, dia biscuit, dia bonbon. Ankoatra izay, tsy ny asa sosialy toy ny fitsinjovana ny ankizy madinika ihany no sanin'ny Ramatoa Vao fa ny asa fitsaboana marary amin'ny alalan'ny fanorana. Eny Namehana moa no misy azy ary mandray ny olona marary rehetra tsy ankanavaka izy. Fa araka ny famazatra antsika izay mpagnaraka ny vaovaon'ny fahitalavitra MBS moa dia misy ny fanadadiagna miavaka izay andesina aminao rehefa avy mifaragna karan'izao ny vaovao. Tamin'ity niany ity dia ny mpivarotra mofokida eny Ambohitraraba eny no andesina aminao atao anatin'ny fanadadiagna miavaka tsy mitovy amin'ireo mofokida efa mazatra antsika moa izany no ny abeny sy ny vidiny ihany koa. Andeha rahantsika ho an'izay tsy mbola mahafantatra n'izany ny fampahafantarana momba n'izay mofokida bevata be izay tateriny Noro Fitiavana sy Manora Andriamalala. Anisan'ireo mpivarotra velona amin'ny fivarotana mofo Ramatoa Norinina toy ny mofo akondro eny Ambohitraraba eny no misy azy. Araka izao hita amin'ny sary izao, tsy mitovy amin'ny mofo akondro rehetra mahazatra no amidin'ity Ramatoa ity fa hafakely ny azy. Araka izao hitantsika izao, vaventy dia vaventy ny mofo akondro. Mahatratratra ny amin'ny 1000 ariary, 2000 ariary ny amarotany Honorinina ny mofo akondro iray eto. Toy izao koa sary ny fanazavany ny antony mahatonga ny alehibe ny mofo akondro izay amidiny toy izao. Veribery, izany hoe alefa amin'ilay izy anankiray tsy tapaka iny aloha dia aveo dia avelo izy angatsika dia veribery, verina endasina. Arakaraka ny habeny, misy amidy 300, dia misy amidy 5000, misy amidy 10,000 dia arakaraka ny 10,000 izy indimy. Dia ilay amidy 5000 izy ineny. Araka ny tsena ralay ny tsena. Raha zao tena mbola na dia eo amin'ny 10,000 zany. Zay ihany. Manazava ny antony ny safidianany manokana ny fivarotana mofo akondro Ramatoa Honorinina. Tonga nanao an'ity le fiainy nefa misarotra dia nefa le mofo raha atao amin'ny azato malany 10 no maharo 5000 dia nefa ianao manao an'ity raha ihany ny lafinao dia efa maharo 5000. Zany hoe ny fiasa amin'ny fanamasina zany dia mikarokaroka ny saina hoe izao atao meny Jesosy tolotsaina ianao dia miasa. Ankoatra izay, efa nanomboka tamin'ny faran'ny taona 20 amby 2000 no nivarotra mofo akondro teto Ambohitraraba i Honorinina. Amin'ny ankapobeny, mahavelona ty asa fivarotana mofo akondro ity raha ny nambarany. Iny donc fa tsy mofo kida eky ivolagnana anazy iny fa efa boly kida.
dia inany koa tombokilay sy tombovavy nandesitsika mamarana ny vaovao tamin'izao matinaly izao mangasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby ny tenako amary matinaly karan'izao koa ny fotoanantsika ato anatin'ny fampalalam-baovao samy tsara tombokilay sy tomboko vavy